Anapaka-ompontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Isaoranay ny anaranao raha eo, isaoranay ny anaranao satria tsy mitsahatra ianao manakaiky anay sy mitady anay amin'ny fomba maro samihafa. Amin'ity andro mitonay dia menao ty Alakamisy 20 Oktobra 2024 ity zay mba anananay ny hery sy ny fifaliana amin'ny alalan'ny teninao. Dia ny teninao tokoa ane ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia mitenenonao tompo voninkery izay mpanomponao sotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofonaina antsika amin'ity 20 Oktobra 2024 ity amin'ity andro Alakamisy ity dia ny Jaona voalohany toko 5. Jaona voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy vakitozao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mino fa Jesosy Kristy dia nateraka Andriamanitra, ary zay rehetra tia zay nateraka dia tia zay naterany koa. Zao nahafantarantsika fa tia hoe zanak'Andriamanitra sika dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavana n'Andriamanitra antsika dia nitanemantsika ny didiny sady tsy mahavezitra ny didiny. Fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao ary ny fandresena zay zay mandresy zao tontolo zao dia ny fontsika. Izy moa maharesy zao tontolo zao afa-tsy mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy lay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà, ary ny fanahaka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona sika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanambaran'Andriamanitra zay ny voalaza eto. Ny fanambaran'Andriamanitra eto ry havana dia miseho mazava tsara tamin'ny alalan'ny famantarana ny amin'ny rano sy ny rà, ka ny fanahy no mampifanahaka tsara ny fifandraisan'ny rano sy ny rà. Ny rano dia tsarotsika tamin'ny alalan'ny sakamentan'ny batisa dia nampiasa ny rano entina anadiovana sy atonga antsika ho afaka amin'ny fahataontsika rehetra. Ny rà kosa dia entina hahazoantsika famelan-keloka satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Tsy vitany hoe nidiovin'Andriamanitra tamin'ny rano antsika teo amin'ny sakamentan'ny batisa, fa navela mihitsy ny rà ny zanany ampampadeontsika ho afaka amin'ny tsy ny fahamarinana rehetra, ka hananantsika ny fanamasinana sy ny fanamarinana. Fanamasinana sy ny fanamarinana. Zany fanambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany. Nanaiky Jesosy niara-maty tamintsika tamin'ny alalan'ny sakamentan'ny batisa, niara-nalevina tamintsika, kanefa niara-natsangan'Andriamanitra isika miaraka tamin'ny Kristy, ary tsy maty intsony fa velona manak'izay miaraka amin'ny Kristy. Navelan'Andriamanitra indray ny raha ny zanany, nalasany teo amin'ny hazo fijaliana izay ampy hampadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha tsy misy raha latsaka mantsy dia tsy misy famelan-keloka. Koa ny fanahaka tsara ireo fanambarana tamin'ny famantarana ny rano ny amin'ny sakamentan'ny batisa, famantarana ny rà tamin'ny alalany sakamentan'ny fanasana tompo, dia ny fanahy masina mampiseho sy mampifandray tsara ireo asan'Andriamanitra izay natao famonjena sy famonjenanao. Aoka isika ino izany fanambaran'Andriamanitra izay ny fanahaka tsara dia misy telo izy eo. Dia ho amintsika rehetra anie izany aoka mivelona tianantsika ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fanekena zany fitiavana antsika zany tao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa tsy hahavelanao hitoetra ao anatin'ny tsy fahazona ny fanambarana avy aminao. Ankehitriny dia misaotranao izay fa menao ny fanambaranao dia nanambaranao ny zanakao tamin'ny alalan'ny sakamentan'ny batisa sy tamin'ny sakamentan'ny fanasana tompo. Ny sakamentan'ny batisa dia naneken'ilay zanakao niara-jaly, niara-maty, niara-vohomby taminay teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy vitan'izany fa niara-natsangana kosa izay ary niara-napetraka ny an-danitra ao amin'ny Kristy. Raha zany ihany fa navelanao mihitsy ny raha ny zanakao
ho lasaka satria raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-kibo dia nga ny zanakao no ampapadianay ho afaka misy fahamarinana dia taovy tsaonay zany milala amin'ny fanano masina zay mahay mampatsiaro anay sy mahay mampifanahaka izany fanambarana telo izany kanefa dia mifanahaka tsara ny rano ny raha ary ny fanahy dia amin'ny rehetra tokoa an'izany tompony oka anakoako amponay fifanamonjanay ianao fananafaka anay ianao efa nanamarina anay ianao onona midinay sy nanamasina anay dia sitrakay ny ary vavaka aloha ranay zay ny an-danitra masina ny eninaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sikaponao etỳ tany tahaky ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka raha melana izay meloka taminay izay mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen hotanterahan'ny tompo amintsika ny zao tsodrano tononona amin'ny anaharesana kafanamasina zao raiso mitsodrano zay tonona amin'ny anaharesana kafanamasina ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy tompontsika mpianondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no misaitapony ka anao zay akasitrano anatinareo io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra manakizay manakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra kirany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen